lasa ny andro lasa ny fotoana tena manana indray volana fa ny teny amony ranomasina ihany lasa nanilapilatra fa tsy nahita elo biby natao lavana itsony izy nazavatsaka le tantara teo sa zay zany hono natonga ny maki zany a tavajanona teo am'le nosy anankiray izaka ny anakan'le nosy anankiray zay mahafantatra ay teny maty aiza le megafone misy fanontaniana am'izay ak ty zany aloha mikasika an'le maki teo a de alohan'ny andehanantsika ry amin'ny fosary a ary amin'ny fosary tsika mbola anao tantara ohatr'izay koa dia misy loko zakaina koa manangatanana zay mamaly manangatanana dia tsy mikoropaka fa zay tondrona ihany no teny mivaly aiza no ahitana ny maki eto ampovoatany ve sa ny avakatra sa ny atsimo kaloha kaloha sangana aloha ndry izy aloha ny anakandry loki aiza ny ahitana amin'ny maki maka za sa tsy maka mety aka izy any amin'ny faritra atsimo no ahitana amin'ny maki atsimo mandrefana koa ahitana anazy a fa ny varatra tsy misy na eto voatany tsy misy azy de tamianany mihitsy ary zareo satria any amin'ny tany mafana zany ny tena tiany vitsy ny toerana ipetrahany a no ny olana no ny fanomban'ny olona ny hazo sy ny karazana zany misy mikapa hazo a misy koa no miazana azy mihinana an'le maki zany ao koa ny dovotanety a sy ny mihinandrahana ny ala retraretra zany de zay zany ny fanontaniana zao a alohan'ny andehanantsika ry zany aloha amaranana ny leto a nareo hoe mahay lamaky daholy alefa zao ke lamakiko lamakiko avereno avereno tabato tabato zay zany ary amin'ny fosan'izay zany zao fotoanantsika manaraka Yung pasok nito po, tapo pa nito. At matibag ka. Azo loka ihany zay mahazo tsara de lehibe a le rina le kizikizy mahita daholy arina ihany mahita hita mahita ave mahita le fanazavana mahita le zavatra mahita manavama aloha atio tsy mahita nareo any
Zona intéressant zao fa tsy resaka tsy maninona mety foana mbola miandry kely aloha tsika fa mbola misy namantsika tsy tonga Cuma kasarista. Mbola mipetrapetraka ry Dia ambil fit kan. miandro sakafo afaka tonga dia ataonay pizona fosa manao fanontaniana kely ohatran'ilay taky zany dia valiny ay anomboka zany tantaran'ny fosa ny fosa aloha zany a dia biby tena endémique eto Madagasikara zany hoe Madagasikara ihany zany manana ny fosa zany eto ambonin'ny tany eto Madagasikara ihany zany misy fosa izy aloha nareo nefa nahita an'ilay dessin animé le Madagasikara iny misy film amin'iny zao fosatsika eto Madagasikara ihany misy anazy dia ny fosa dia biby mihinan-kena carnivore zany hena ny sakafony zany izy zany tsy mihinana bozaka na ohatr'ohatry zany fa hena ny sakafony dia izy ny biby carnivore mpihinan-kena lehibe indrindra eto Madagasikara any anaty ala na toerana manoran-dava any amin'ny ilany misy anazy daholo zany any alan-drefa na manorana mala na any anaty ala betsilo misy anazy daholo zany dia izy biby mandeha rery solitaire zany fa rehefa tonga ny fanaovan'ny complément zay vao miaona zany lasa mivavy amin'izay fotoana zay dia izy biby mandeha amin'ny tany fa rehefa makaina izy dia ny ambony ratsakazo lehibe no mipetraka mbola mety hitantsika ety izy rehefa avy eo mbola alolo izy andehandeha any anatinatiny any fa izy mbola mandehandeha iny izy rehefa makaina zany izy dia ny ambony hazo lehibe izy makaina fa tsy hoe makaina indray izy makaina ny amin'ny tany koa dia ny fosa manana toe-batana matanjaka sady kinga zany no ahafahany mahay miankazo dia na dia ratsakazo manify arany dia hain'ny fosa no mandeha amin'ilay ratsakazo manify dia mora aminazy koa ny mipita amin'ny hazo anankiroa mifanalavitra ohatra zany hoe eto amin'ity sainty mipita ery amin'ny saindry rehefa tena anaty ala zany hoe hazo be zany reo hainy mihitsy misaoty mipita ery apita dia rehefa midina eny ambony hazo izy dia ny lohany mandeha aloha zay no mampiavaka amin'ny fosa dia iny raha mbony lavabe iny no ataony fakany équilibre zany ohatra hoe mandeha izy dia ohatra hoe tady anjera makaty dia ataony balance makaty ilay rambony anankiray rehefa tady anjera makaty dia ataony balance makaty izy zany fakany équilibre rehefa mandeha eny ambony hazo izy dia noho izany afaka mifaninana tsara migidro izy rehefa miankazo zany satria izy zany ilay misambotra ny gizo eo ataony sakafo dia mifosa manana ho griffe tovy amin'ny saka retractile hitanareo le amin'ny saka zao izy ohatrany hoe tsisy ho fa mivoaka tampoka le ho an'le saka efa avy eo dia afaka miempotra iny ohatr'izany koa ny fosa dia mitovy amin'le tarehy amin'ny maki any le manao mametraka fofony izy fa ninazy indray ny eo amin'ny kibony no akazokazony amin'ny hazo zany mba maritany an'ny faritra misy azy na maritany an'ny territoirany zany dia eo amin'ny kibony no akazokazony amin'ny hazo eza be mihitsy ny toerana apetrahan'ny fosa anankiray amin'izy le mandeha rery sakafony hohaniny daholo ny biby rehetra ny anaty ala gidro voalavo le bibibiby kely mandeha amin'ny tany reny ohatra hoe sokona sy ny karazany reny hatrany amin'ny zanaborona ary dia hohaniny satria izy miankazo eny zany dia mety mahita tranomborona dia misy zanan'le zanaborona mbola tsy afaka manidina ohatra ao anatiny ao dia hohaniny atody ohatr'ohatry zany fa le vorona manidina aloha sarotra be ny akany an'iny fa zanaborona zany tratrany mihitsy dia ny fosa efa nazavain'ny zareo teto miteraka amin'ny fosa fa ny zanaky ny fosa dia mahatratratsany amin'ny 5 izy indray no biby miteraka betsaka indrindra indray zany biby lehibe miteraka betsaka indrindra
dia ireo zanany ndraiky efa le voateraka dia mbola tsy vaky maso aloha tovy amin'ireny zana-boalavo ireny zany le zanandreo aloha voateraka teo amin'ny 50 grammes iny habean'le zanakafosy anankiray iny any anaty lavabato na metrahany azy na lavakazo ohatra hoe hazo be reny zany dia misy lavaka dia any na metrahany anazy afaka roa volana dia efa maniry grify maniry ho le zanany kely io dia afaka 3 volana sy tapany a dia efa afaka mitsambikina amin'ny hazo anankiroa le nazavaiko teo a eo amin'ny 2 metatra eo zany ny elanelany ohatr'izao raha ny eto makely zany no saotin'le fosa kely mbola 3 volana sy tapany dia efa afaka misaotisaoty ohatr'izay a mandrapahalehibeany zany izy dia efa zatra tsara mihitsy misaotisaoty efa bolana eo a ny fetra fampinonoandreniny eo amin'ny hektaona sy tapany nakotony eo izy a no lasa maleo tena dia misaraka amin'reniny amin'izay zany izy dia efa lasa mihaza eky any anaty ala any zany afaka 3 taona kosa izy a no lasa adulte zany satria zany a afaka miaraka amin'ny fosa lahy miaraka amin'ny fosa vavy zany le efa maleo tena amin'izay izy dia ny olana amin'ny fosa ny dorytanety a sy ny fanombanany ala aloha mazava ho azy satria tsy mahita hankohany izy a dia lasa mamonjy any anaty mamonjy tanàna izy dia lasa zay mampatonga le misy fosa mangalatra ohatra hoe mangalatra vorona mangalatra koho any anaty tanàna any zay satria tsisy sakafo intsony any anaty ala dia lasa miakatra tanety izy hatrany amin'ny zanak'isoa arany a dia tafia amin'ny fosaka efa miakatra tanety amin'ny fosa satria izy tena matanjaka be mihitsy dia zany koa mahatonga ny olona mihaza anazy satria le olona zany miompy an'le vorona sy ny karazany a dia tonga amin'ny fosa mihinana an'le vorona dia vonoan'ny olona izy satria mangalatra n'le inona misy ty le fiompian'le olona zany zay ny tantara amin'ny fosa so dia misy manana fanontaniana aloha nareo mikasikasika amin'ny fosa aloha zay mety misy tia fantatra zavatra tsisy aloha ataontsika le any ataontsika zany le fanontaniana kely teo a dia alohan'le manao tantara zany dia alefatsika le fanontaniana izy ny anakandelo zaka mahitana amin'ny fosa meu tiako Aurélie fa magana paky ita Madagasikara any mahitana amin'ny fosa dia jereva eto amin'ny saky ty inona koa ny sakafo amin'ny fosa koatra ny gisa sa gitro sa zirafy tsy mamagna miray eo ankizy kely anankiray hafa inona koa ny sakafo amin'ny fosa le nazavaitsika teo ete Christophe gitro rehefa ny anaty ala izy mihinana gidro a efa le miakatra tanàna izy a mihinana gisa ho an'ny dolo mividy rehetrarehetra gisa gana akoho meu megafone le dia regno mitapy ny namatsika anankiray le voatikely anankiray iny tarika ny mamako sika sagana izy tazokitsaka dia todika ty amin'ny namatsika sika